Ampifaliana mandrakariva hatrany ny arabananao manaraka ny pejy zava-manahirany vehivavy manaraka an'ireo fizarana samihafa izay ataontsika eto ary manaraka koa ny fampianarana soratra masina izay ataontsika isaky ny alahady eto amin'ny pejy. Voalohany aloha dia arabaintsika Yango Mahefa izy indray zany no nahazo ny amboara, nahazo an'ilay 5,000,000 ariary tamin'ny fifaninanana tamin'ny volana fevrie lasa teo. Efa izy nahazo tamin'ny volana janvier efa niezaka mafy mihitsy ny mpifaninana taminazy tamin'ity volana fevrie ity fa dia mbola lasany indray moa zany ny amboara 5,000,000 ariary dia mamerina fankasitrahana koa tsika rehetrarehetra izay nandray anjara tamin'iny karazana hoe tombana ny fampianarana izay nataontsika isaky ny alahady teto amin'ny pejy iny. Na ianareo izay nandefa tamin'ny MP io na ianareo izay diso fandraisana anjara tany amin'ny commentaire hafa hitako daholo ihany ireny tsy maninona fa ny zava-dehibe indrindra ho aminahy manokana dia ny fahafantarana hoe misy miaino misy mandray fiainana amin'ny alalan'ireny fampianarana ireny fa ny fifaninanana moa zany dia ataontsika ihany iny mba ho famporisihana, mba ho solon'ny crédit ary indrindrandrindra mba fanampiana izay tena hoe sahirana. Za moa zany raha ny satroko dia ny hanampy ny sahirana rehetrarehetra fa tena mbola sahirana mitovy aminareo koa zany nefany dia izay mba kely ananako zany no mba entiko manampy dia 5,000,000 ariary isam-bolana zany no mba azoko atao aloha hatreto dia mba tsy angarako hoe iza no omena satria raha ny fangatahana sy ny fahitana ny fahoritsika any Madagasikara amin'izao dia tena tsy araka intsony ny olona mila vonjy mangataka fanampiana indrindra amin'izao fandalovan'ny rivo-doza izao indray moa dia tena hoe marary, tena vaky mihitsy ny foko rehefa miteny hoe tena malahelo tena hoe mahatsiaro am-bava ka tsy ampy ilay mivavaka fotsiny ihany fa tokony arahana asa ilay izy dia tena hoe izay mba kely voatsirambin'ny tanana moa zany ny tratra dia io mba 5,000,000 ariary isam-bolana io zany aloha no mba tratra sy azoko atao hatreto dia amin'ny alalan'ny fandraisana anjara amin'ilay lalao fifaninanana eto moa zany no ataoko hoe mba hizarana an'ilay izy amin'izay mahazo voalohany. Dia lasa ny Yango Mahefa indray moa zany ilay izy zany tamin'ity volana febroary ity dia isaorana i ASZ Sitraka izay ny anarany ao amin'ny Facebook ao izy ny faharoa nahita valiny 4,70 be izao tena niezaka be mihitsy isaorana koa Yary Lalaina nahita valiny 4,70 koa izy tena hoe nafinaritra be ny fandraisana anjaranareo tamin'ity volana febroary ity manantena anareo mbola hitohy indray anjara indray amin'ny volana ho avy manaraka rehetra. Yango Mahefa moa manahazo voalohany anazy nahita valiny 4,30 be izao dia mbola misy fifaninanana anankiray hafa amin'ny volana fevrie sy marsa ity ilay fankalazantsika ny 8 marsa any amin'ny vidéo faha-80 any izy nipubliena tamin'ny 8 febroary hoe sorata ao amin'ny commentaire izay anarana vehivavy feminista 8 fantatrao dia izay mahazo réaction maro indrindra indray zany no mahazo an'ilay 8,000,000 ariary amin'ny 8 marsa amin'ny 8 ora maraina any amin'ny Madagasikara. Mbola tsy tara zany ianao fa mbola manana 9 andro afaka anoratanao an'ireo anarana vehivavy feminista 8 ireo maro moa zany ny efa kivo hoe efa misy mahita réaction mandeha 200 sy 300 mahery tsy ho tratrako intsony zany fa aleoko tsy mandray anjara. Tena hoe raha ohatra ka mbola miezaka nefany ianao ny namanao sy ny olona fantatrao rehetrarehetra amin'ny Facebook asainao manao réaction dia mandray anjara anao androany mbola misy possibilité tsara mihitsy hoe ianao no azo réaction maro indrindra. Nefa ankoatran'izay koa amin'ny mahasady lalao moa zany no fifaninanana an'ilay izy dia tsy voatery hoe hiady an'ilay azo 8,000 ariary fa tena ilaintsika vehivavy foana koa ilay mahafantatra hoe iza daholo moa zany ny vehivavy efa nijoro nanao ezaka mba nahafahantsika vehivavy miala tamin'ny famatorana sy fangejana tamin'ny tantaran'izao tontolo izao dia mampirisika anao ihany zany anarana vehivavy 8 izay fantatrao hoe tena feminista
aktivista na teolojiana feminista izay fantatrao dia soratany amin'ny commentaire amin'ilay publication tamin'ny 8 febroary vidéo laharana 100. Amin'ity volana marsa ity indray ary ny fifaninanana izay azahoana 5,000 ariary amin'ny alatsinainy 1 ny volana marsa indray satria fotoanan'ny fankalazana ny 8 marsa amin'ity volana marsa ity ary za manokana moa dia tena ohatrany hoe akoho kely ny tsipazana voambary zany rehefa naheno hoe any amin'ny Mahajanga, any amin'ny tany naterako, any amin'ny tany niaviako ary any amin'ny toerana izay kasaiko raha sitrapon'ny tompo ananganana amin'izay ny tena asa ho ataontsika amin'ity resaka vehivavy ity, zany hoe tsy hijanona eto amin'ny page Facebook ihany zany ilay zava-manahirany vehivavy fa mbola apetraka amin'Andriamanitra moa raha sitrapon'ny tompo dia mikasa hanao asa amin'izay atsika any Mahajanga manomboka amin'ny 9 marsa io ka ny fankalazana 9 marsa nasionaly koa zany amin'ity taona 2024 ity dia any Mahajanga zany hoe ho tonga any Mahajanga ny filohan'ny ny vadin'ny filoham-pirenena satria izy moa no renin'ny vehivavy malagasy rehetrarehetra tsy miditra lafin'ny politika fa ara-drafitra dia izy no renin'ny vehivavy malagasy izy no mpitarika ny hetsika momba ny vehivavy dia ho any Mahajanga ny vadin'ny filoham-pirenena, ho any Mahajanga ny akamaroan'ireo tompona andraikitra ara-panjakana rehetrarehetra ankalazany 9 marsa ary efa hisy vondrona vehivavy avy amin'ny zava-manahirany vehivavy andray anjara amin'ilay filaharana amin'ny 9 marsa any Mahajanga io dia fankalazana tena hoe miezinezina zany no tanterahantsika amin'ity taona ity amin'ny 9 marsa dia ohatran'izay koa ny ataontsika eto amin'ny pejy hoe ny fankalazana moa zany dia somary manao zavatra miavaka kely itsika rehefa fankalazana. Zany hoe raha ny mahazatra antsika eto amin'ny pejy zany sy faninanana sy ampianarina isaky ny alahady dia tantaran'ny vehivavy ao amin'ny baiboly ary araka ny efa nampanantenako antsika dia amin'ity taona 2024 ity zany aloha dia ireo vehivavy ilay vadin'ireo patriarka rehetra izay antsoina hoe matriarka manomboka tany amin'ny Eva ka hatrany amin'ny Maria renin'i Jesosy no ianarantsika mifandimby eto amin'ny pejy. Efa nianarantsika zany hatreo amin'ny vadin'i Jakoba 4 vavy izay niteraka an'ireo 13 zanany ka ireo 12 lahy zanaky Jakoba zany no lasa firenena 12 lasa foko 12 amin'ny fireneny Israely dia ireo vehivavy vadin'ireo patriarka ireo zany no efa nianarantsika aloha hatreo amin'ny Jakoba tamin'iny volana febroary iny dia ho toizantsika any amin'ny volana avril indray zany ilay vehivavy mitohy hatrany amin'ny nahaterahan'i Jesosy zany hoe hatrany amin'ny Maria renin'i Jesosy fa amin'ity volana marsa ity amin'ny mahafankalazana ny 9 marsa fankalazana ny fetintsika vehivavy fankalazana ny androntsika vehivavy dia toizantsika koa ny fankalazana eto amin'ny pejy dia ny fampianarana amin'ity volana marsa ity zany dia atokana antsika ho an'ireo vehivavy akoatran'ilay nomanina ao amin'ity 2024 ity zany. Izany hoe ireo vehivavy rehetra ao amin'ny baiboly zany no anaovantsika fifaninanana fa tsy ataontsika ilay manaraka n'ilay généalogie hatrany amin'ny Jesosy ihany. Izao zany ilay fifaninanana tsotra kely izay vehivavy rehetra ao amin'ny baiboly fantatrao dia sorato ao amin'ny commentaire amin'izao publication izao. Asio numéro na anarana io na ny mombamomba anazy io na ny verset misy an'izay anarana sy mombamomba anazy zay io na ny hafatra azo tsoahana avy amin'ilay momba an'io vehivavy io dia azonao andraisana anjara malalaka be zany ny fandraisana anjara amin'ity volana marsa ity. Tena manasanao araroty fa tsy voatery zany ianao hiandry an'ilay fampianarana izay ho atolotra amin'ity volana marsa ity vao afaka mandray anjara fa manomboka androany ianao dia efa afaka manoratra ao amin'ny commentaire
anarana vehivavy na mombamomba an'ilay vehivavy na izay lesona azo tsoahana amin'ilay tantaran'ilay vehivavy asio numéro tsara fotsiny dia izay mahita valiny maro indrindra indray zany amin'ity volana marsa ity dia mahazo 5,000 ariary amin'ny faraika amin'ny 30 ny volana marsa. Na izany aza nefa dia amin'ny mahafankalazana anazy zay dia toizantsika ny eto amin'ny pejy isaky ny alahady fa tsy fampianarana soratra masina zany no ataontsika isaky ny alahady amin'ity volana marsa ity misy alahady 5 be zao anatin'ity volana marsa ity fa toriteny indray zany no ataontsika isaky ny alahady amin'ity volana marsa ity ihany dia toizantsika indray ny fampianarana amin'ny volana avril. Ny toriteny izay no manina ho antsika zany amin'ity volana marsa ity dia nitsongaina manokana mihitsiny efa voaomana momba an'ireo vehivavy izay tsy voatonona anarana sy mitondra ny anarana hoe Maria ao amin'ny Baiboly. Izany hoe ny anarantsika androany zany aloha dia ilay vehivavy mpitondra tena isan'ny malaza indrindra izy ity ao amin'ny mpanjaka voalohany 720 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 420. Ity vehivavy mpitondra tena ity moa zany no tena malaza sy tena hoe azo lazaina hoe personnage isan'ny principal ao anatin'ilay tantara fa ny lesona matetika ampianarin'ny mpampianatra soratra masina sy ny mpitondra teny amin'ity tantarany vehivavy mpitondra tena ity dia momba n'ilay mpaminany lehilahy izay nomeny sakafo ihany. Fa androany atsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny toriteny dia hifantoka kokoa amin'ity vehivavy ity. Amin'ny lahady heriny amin'ny 9 sy 14 ny volana marsa dia mianatra ny tantarana zazavavy sy vehivavy izay samy voalaza ao amin'ny Matio 5 ny andininy 17 ka hatramin'ny 19 tsika. Mahagaga mihitsy ny nandaran'ny Matio an'ity tenin'Andriamanitra ity satria ao anatin'io karazana hoe perikopa anankiray fotsiny io Matio 5:17 ka hatramin'ny 19 dia tantarana vehivavy roa no avy dia mitambatra zany hoe ilay vehivavy nikasika ny Jesosy ka nahazo fanasitranana mitsofoka tao anelanelan'ilay tantaran'i Jesosy nanangana n'ilay zazavavy. Dia mifandray tsara amin'ilay tenin'Andriamanitra izay anarantsika androany ao amin'ny mpanjaka voalohany io satria tena fananganan'Andriamanitra ny zanaka vavin'io vehivavy mpitondra tena io ny tena isan'ny fototra ny tantara fa tsy ilay famahanana n'ilay mpaminany fotsiny ihany. Ary any amin'ny alahady 4 zany hoe amin'ny 17 ny volana marsa dia ilay vehivavy reniny Jesosy i Maria reniny Jesosy izay voalaza ao amin'ny Jaona 2:1 ka hatramin'ny 2:20 no lazany Jesosy hoe raha vehivavy moa mifaninona akory moa izaho sy anao, hainy Jesosy tsara ny anarany reniny niteraka anazy izy tena mpianaka mihitsy izy roa ara-nofo mahagaga hoe maninona ny tsy nitononon'ny Matio maninona ny tsy nitononon'ny Jesosy ny anarany Maria ao anatin'io perikopa ray manontolo io fa nataony hoe raha vehivavy Maria. Zay ny anarantsika amin'ny lahady 4 ary amin'ny lahady 5 farany amin'ny volana marsa ity zany hoe amin'ny alahady 30 ny volana marsa dia ny Matio 5:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 10 ny amin'ny tsanganan'i Jesosy tamin'ny maty sy ny tantaran'i Matio fa vehivavy Maria 3 samihafa be zao mihitsy no niaraka nahita ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty voalohany ary vehivavy no nirany Jesosy nitory ny fitsanganany tamin'ny maty tamin'ireo apôstôly lehilahy sy tamin'izao tontolo izao. Tena hoe akatsika vehivavy fampaherezana, akatsika vehivavy fampianarana zany nefa koa atao amin'ny endrika toriteny ny amin'ity volana marsa ray manontolo ity satria fankalazana ny valo marsa dia ny fameloman'i Jesosy ny fameloman'Andriamanitra atsika vehivavy zany no
toriteny ampaherezana sy ankalazantsika ny andron'ny vehivavy anatin'ity volana marsa iray manontolo ity. Dia manasa anao ary manomboka androany dia ataovy commentaire amin'ity publication ity sahady hoe iza daholo ny vehivavy fantatra ao amin'ny baiboly lazalazao no momba anazy efa azonao atao anatiny zany ireto vehivavy izay ho ampianarina mandritra n'ity volana marsa ity, izay ho ampianarina isaky ny alahady moa, satria ny fandraisanao anjara dia azonao ovaina tsikelikely. Averiko foana misy foana isam-bolana efa manao rappel 24 heures sisa iny zay vao koropaka hoe zao za vao te handray anjara, nefa misy efa navita valiny marobe fenony tsikelikely eny ny azy ny valiny, dia mampirisika anao zany avy dia atomboy androany izay fantatrao manaraka an'izao publication zao koa moa avy dia efa ataontsika ilay fampianarana ny mpanjaka voalohany mahakasika an'ilay vehivavy mpitondra tena izay natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty tamin'ny alalan'ny mpaminany tany amin'ny testameta talohany zanany dia efa afaka avy dia anaovanao commentaire sahady zany izay, dia manasa anao ary anaraka ny fampianarana, anaraka ny fizarana rehetrarehetra izay atao ato amin'ny pejy satria amin'io herinandro io dia tena fizarana fanaovana an'ireny interview na fanadihadiana vehivavy ireny no andeha ho arahantsika ka mifanaraka tsara amin'ilay toriteny izay anarantsika voalohany androany zany. Ity vehivavy mpitondra tena ity dia nanana zanaka vavy novelomin'Andriamanitra sy ny vonjen'Andriamanitra izy, fa tsy tamin'ny alalan'ny fisiana lehilahy teo amin'ny fiainany mihitsiny ny fomba namonjen'Andriamanitra anazy sy nahitany fahavelomana tamin'ny fahavelomany zanany vavy. Dia misy vehivavy Amerikanina anankiray mpiara-mianatra aminay izy io tena hoe vehivavy natsangana ny reniny zany, ilay reny izay nanangana anazy, zaza natsangana zany izy io dia vehivavy pasteur mpitondra fiangonana loteranina aty Amerika anankiray fa nanapa-kevitra izy hoe tsy hanambady. Tena pasteur vehivavy tsy nanambady izy dia nanangana zanaka vavy dia mpiara-mianatra aminay moa ilay zanany vavy io amin'izao dia efa nanao fanadihadiana izay hizara amintsika izy amin'ity herinandro ity hoe nanahoana zany fiainany zazavavy natsangana notezainy reniny vehivavy mpitondra fiangonana, zany hoe pasteur vehivavy vita ordination amin'ny fiangonana loteranina ILCA moa na LK ny fahafantarantsika anazy, Evangelical Lutheran Church of America, ny mamany nitaizana azy samy rery, tsy nisy lehilahy mihitsy ny teo amin'ny fiainany zany nefa dia tena velona ilay reniny velona izy ary ny fikasany ny anaovany ny anarany teolojia miaraka aminay amin'izao dia mba ho tonga aumônière militaire. Ny militaire na dia ty États-Unis aza dia mbola lehilahy ny ankamaroany nefa dia izany no antso everiny sy mbola ao anatin'ny discernement moa zany izy manontany tsara an'Andriamanitra hoe izay tokoa ve, fa ny tiako tsindriana dia izao hoe vehivavy izy natsangany reniny vehivavy tsy nahitany zany imagina ray zany mihitsy teo amin'ny fiainany fa resy lahatra nefa izy te hanampy sy hanohana ara-panahy an'ireo miaramila Amerikanina izay lehilahy ny ankamaroany. Izay ny interview arahantsika voalohany amin'io herinandro fa efa misy koa interview faharoa koa iarahantsika amina vehivavy malagasy koa io. Tena vehivavy malagasy any Madagasikara, zany tsy zavatra ty ivelany fotsiny zany no zaraina ka hozy tsika hoe any aminareo any zany, fa aty Madagasikara ny tsisy an'izany resaka zony vehivavy zany, tsisy an'izany fampiarana lalàna zany. Dia vehivavy anankiray indray no hanao fizarana mitohy mihitsiny à l'occasion ny 8 marsa, izara izy satria izy dia tena nianatra lalàna fa rehefa tonga teo amin'ny sehatry ny asa izy dia niasa any amin'ny ministeran'ny fampianarana. Dia ilay izy miasa any amin'ny ministeran'ny fampianarana no manatanteraka ny fampanajana ny zony vehivavy sy miaro ny vehivavy eo amin'ny sehatra izay hiasany ao amin'ny fampianarana. Zany hoe tsy mila hoe manana rafitra manokana na fikambanana manokana na tena ministera manokana isika vehivavy vao afaka manampy amin'ny fampiarana sy fampanajana ny zony vehivavy, na dia any Madagasikara tsy manaja ny zony izaniza aza fa anjakan'ny diktatura matetika, fa
tena asehon'ity vehivavy izay ataontsika interview mitohy amin'ity herinandro ity izay fankalazana ny 8 Marsa ity zany a, fa afaka amsehatra rehetrarehetra izay misy ianao a, mampiatra izay azonao atao ho fiarovana ny vehivavy. Ka anasako anao daholo zany rehetrarehetra zany a, mba tsy ny fampianarana isaky ny alahady ihany a, na ny fianarana teny anglisy miaraka amin'ny gymnase ezahana atao matetika kokoa eto amin'ny pejy ihany a, fa mba hanaraka koa an'ireo interview izay tena izay moa no natao voalohany teto amin'ny pejy amin'ny mazava manahirany vehivavy, inspiré avy amin'ny fandarana zava-manahirany tanora ho anareo izay any Mahajanga mahalala tsara an'izany fa dadanay ny andraikitra ny fandarana io, nifantoka tamin'ny tanora izy ka za moa zany dia inspiré tamin'ny alalan'izay nahatonga n'ilay hoe zava-manahirany vehivavy a mifantoka kokoa amin'ny vehivavy, dia betsaka ny zavatra raisintsika vehivavy eto amin'ny pejy a, manasa anao hanaraka an'izany mitohy a, manasa anao koa hizara ny reto fampianarana sy zavatra hifampizarana eto amin'ny pejy reto a, ho an'ny namanao a midira ho membre zany hoe mpanaraka ny pejy a, dia asao koa ny namanao mba hiditra satria rehefa mihamaro atsika no manaraka, mihamaro atsika no manao réaction a, dia tsy hoe hitadiavako laza sanatria fa miparitaka kokoa, mora accessible hitan'ny maro kokoa zany ilay fampianarana izay zarantsika rehefa maro atsika no manaraka sy manao réaction. Dia manasa anao a raha hozidina zay rehefa mampianatra anglisy eto amin'ny pejy hoe subscribe, sotra tompoko.